Alatsinainy faraka ambopolo ny volana septambra roapolo sy roa arivo. Miaraka toko lahy sy toko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina amin'ity alina ity ary manasa antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany andeha ro atombotsika amin'ireo lohatenim-baovao. Tsy navelan'ireo mponina tao Bekitro niditra ny biraon'ny komina androany ny ben'ny tanàna napetraka hitondra io komina io tao aoriana nanesorana ny ben'ny tanàna efa voafidy ary nitondra nandritra ny 10 volana. Tsy ekena hoy ireo mponina na hamoizanaina aza ny ametrahana ben'ny tanàna vaovao indray. Tsy ampiovan'ny voka-pifidianana loholona ny tsy fahafianoan'ny mpifidy vaventy ho ny Prime Ministre raha laza kosa ny filoha-hevitra vaovao ny CENI fa mitovy lanja amin'ireo mpifidy tsy tonga mifidy amin'ny fifidianana tsotra ireo mpifidy vaventy tsy afaka mandray anjara amin'ny fifidianana loholona ka tsy tokony hosakana amin'ny anatanterahana ny fifidianana loholona ny tsy fampin'ireo mpifidy vaventy. Entsekila ny laza ny CENI fa efa miomana amin'izay mety ho fiovana mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana mandra-piandry ny didy avoaka ny HCC mikasika ireo fitoriana momba ny fifidianana loholona. Trano 540 no maiky ilan'ny afo androany atoandro tao Mangarano Toamasina. Everina ho niainga avy amin'ny fatana nisy afo ny tao anaty trano iray teny an-toerana no nitarika ny firehetana ho ny mpamonjy vono. Intiny valosontsika indray ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso talata. Miarabantsika rehetra indray amin'ity alatsinainy alina ity tony mazatra dia ndao fantaritsika indray hoe sahala amin'ny ahoana ny vinavina ny mety toetry ny andro raha amin'ny tontolo andro ny rahampitso talata faharoa amby roapolo ny volana septambra taona roapolo sy roa arivo. Amin'ny ankapobeny aloha izany dia azo heverina ho tsara ny andro raha amin'ny rahampitso indrindra moa izany fa ho an'ny eto Analamanga sy ho an'ny faritanin'ny faritry vakina Karatriny dia ahitana n'izay zavona vao maraina izay ho tsara izany ny andro raha amin'ny rahampitso. Raha mahakasika ny maripana indray kosa dia somary ahitana fiakarana kely indray ny maripana ao anatin'ny 3 andro manaraka izany hoe ho an'ny eto Antananarivo izany dia somary ahitana kely an'izay fiakarana izay izay nambaraka teo hoe ho tsara ny andro raha amin'ny tontolo andro ny rahampitso. Andao roa jerentsika antsara vetrana raha mahakasika n'izay toetry ny andro izay hoe sahala amin'ny ahoana kosa ary raha ny eto Antananarivo sy Fianaratsoa. Arak'ilay nambaraka teo dia ahitana n'izay zavona vao maraina izay raha ny eto afovoantany ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro izany tapany maraina sahala amin'izay ihany koa ny faritany Fianaratsoa. Andao isika ho amin'ny nosy be indray ho jerentsika koa hoe manao ahoana indray ny vinavina mandritry ny tontolo andro raha ho an'ny nosy be manokana. Raha toka jerentsika ny sary dia saika ahitana orana tandrifondrahona indray manodidina ny 3 amby roapolo hatramin'ny 9 amby roapolo degré kosa ny maripana vao vinavina. Andao riverenantsika ny saritany Madagasikara indray hoe sahala amin'ny ahoana ny andro raha ny tapany maraina dia saika ho tsara avokoa izany manerina ny nosy raha ho amin'ny rahampitso maraina. Andao fantaritsika ny fiovan'izay toetry ny andro izay raha toka ny tapany hariva indray manerina ny nosy sahala amin'ny ahoana raha ny eto Antananarivo aloha izany dia mahazo matoky anareo satria dia mbola ho tsara hatrany ny andro ny tapany hariva afaka manao akanjo maivamaivana izany anareo raha ho an'ny eto Antananarivo. Sahala amin'izay ihany koa izay mikasa no an'ny mahajanga dia hibalika tanteraka ny masoandro. Fa ho an'ny Sainte Marie ihany aloha izany no ahitantsika herikerika indray raha ho amin'ny rahampitso hariva. Izay ny vinavina ary ny maripana indray kosa nefa dia manodidina ny 1.20 hatramin'ny 9 amby roapolo degré indray ny maripana raha ho an'ny eto Antananarivo. Raha ny ambony indrindra kosa nefa dia ho an'ny faritanin'ny Mahajanga izay manodidina ny 4.30 degré Celsius. Isaorana indray ary ianao nanaraka indray izay vinavina ny mety toetry ny andro izay ary asainay foana ianao tsy hisaraka aminay eto amin'ny Real TV satria dia anaraka indray isika ireo antsipriam-baovao. Velomadovoko. Iverenantsika ao arana indray ary aloha ireo lohatenim-baovao. Tsy navelan'ireo mponina tao Bekitro niditra ny biraon'ny komina androany ny ben'ny tanàna napetraka hitondra io komina io tao aoriana nanesorana ny ben'ny tanàna efa voafidy ary nitondra nandritra ny 10 volana. Tsy ekena hoy ireo mponina na hamoizanaina aza ny ametrahana ben'ny tanàna vaovao indray.
Ity ampiovany voka-pifidianana loholona ny tsy fahafenoan'ny mpifidy vaventy ho ny Premier Ministre. Raha laza kosa ny filoha-hevitra vaovao ny CENI fa mitovy lanja amin'ireo mpifidy tsy tonga mifidy amin'ny fifidianana tsotra ireo mpifidy vaventy tsy afaka mandray anjara amin'ny fifidianana loholona ka tsy tokony ho sakana amin'ny anatanterahana ny fifidianana loholona ny tsy fampindreo mpifidy vaventy. Entsekila ny laza ny CENI fa efa miomana amin'izay mety ho fiovana mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana mandra-piandry ny didy avoaka ny HCC mikasika ireo fitoriana momba ny fifidianana loholona. Trano 510 no maiky ilan'ny afo androany atoandro tao Mangarano Toamasina. Everina ho niainga avy amin'ny fatana nisy afo ny hita ao anaty trano iray teny an-toerana no nitarika ny firehetana ho ny mpamonjy vono. Idirantsika avy hatrany ary ny amin'ireo antsipirihana vaovao. Nampitomboana vato miisa 100 avy isaky ny birao fandatsaham-bato miisa 5 ny vato azon'ny kandida avy amin'ny IRD izay napetraka ho ben'ny tanàna vaovao ny sabotsy lasa teo hitondra ny komina Bekitro anatin'ny distrikany Bekily raha ny nolazain'ireo mponina tany an-toerana androany maraina. Notakin'ireo mponina ny hanaovana fanadihadiana manoloana io alabato io ka nanesorana ny ben'ny tanàna izay efa nitondra nandritra ny 9 volana teo ny ben'ny tanàna vaovao ny Bekitro anatin'ny distrika ny Bekily. Tabataba sy orakoraka mantsy no nandraisan'ireo mponina azy androany maraina. Ity ben'ny tanàna ity izay voalaza fa voafidy ho ben'ny tanàna indray taorian'ny didina avoaka ny fitsarana momba ny fividianana tao Bekitro. Efa niasa nandritra ny 9 volana nefa ny ben'ny tanàna teo aloha rehefa nivoaka ny valim-pividianana ofisialy saingy izao nosoloana izao. Na ino hitona, na ino hihatra, na faty no hisy, sienke ay vahoaka izay nandatsabato no izao zavatra kolikoli izao. Ka miangavanareo zahay hijery haingana izao zava-misy izao. Samy tonga teo amin'ny biraon'ny commune avokoa na ireo pomba ny ben'ny tanàna nesorina tamin'ny toerany na ny ben'ny tanàna vaovao izay napetraka ihany koa. Noho ny orakoraka sy ny tabataba nefa niala teo an-toerana ny ben'ny tanàna vaovao. Ay, ya lo tengo. De cuando sale, no nada con vale, tiene. Ahora mara café. Ahora está comprando. Estava tentando. Ele vai puta mereto de lá passa fazer. Pukuntan mereto misy labato. Pukuntan marukile. Ruambo pudu no nandatsabato ni fidy. Na lasa ruambi ruapulu suanzat. Rub devote voitus. Efa sambi sivampulu no ni fidy. Lasa efa sambi sivampulu mzat. Gru devote betakapa keneng efa sambi enempulu. Lasa efa sambi enempulu mzat. Ambaruabu telo ambi fitumpulu. Lasa telo ambi fitumpulu mzat. Nyari ho telo. Telo mzat. Kayu zavatra io zany no agnisa mampitongy anay vahoaka ampifidy rehetra fa tsy manaiky io kolikoli io noho ny teny avy amareo hoe tsy enkena ny kolikoli. Tsivina fa niala kamisy 17 septambra lasa teo no nahazo taratasy ny ben'ny tanàna tao an-toerana izay efa nitondra ny komina nandritra ny 9 volana fa tsy izy no ben'ny tanàna fa niakatra isolo ny toerana ny ben'ny tanàna izay voafidy amin'ny anaran'ny IRD. Fantatra raha ny vaovao avy any an-toerana fa nirotsaka tamin'ny tsy miankina ny ben'ny tanàna teo aloha. Efa miomana ny amin'ny mety ho fanovana ny daty anatanterahana ny fifidianana loholona sy ny mety ho fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna averana ny CENI ho ny mpampakate ny fanorakotondrazaka androany. Miandry izay ho fanapa-kevitra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana maloana ireo fitoriana mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana loholona ny CENI ho hiatrany ny fanorakotondrazaka. Isy ihany koa ny fiaonan'ny CENI amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy amin'ity herinandro ity. Tojo Rabefatra eo amin'ny sariny Lanto Rasamelson. Andray ny tolokevitra sy ny fanamariana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa amin'ny fikarakarana ny fividianana loholona ny CENI amin'ny alarobia 13 septambra izao ary tsy maintsy andefa izany any amin'ny gouvernemanta izay fahefana tompony fanapa-kevitra farany. Ho an'ny voamiram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana. Zay zany rehefa misy ny sehatra na ny fotoana
zay ahafahanay manolotra ny tolo-kevitra hanatsarana ny fifidianana dia manao an'izay zany zay toy izay no ataonay amin'ny alarobia zao satria misy ireo le recommandation na ny tolo-kevitra avy amin'ireo le mpiara-miombonantoka samihafa zay atolony mba hanatsarana ny raharam-pifidianana mety ho tonga hatramin'ny hoe fikitiana ny lalàna manan-kery io a mety hisy fetraikany ihany koa an'izay didy horaisin'ireo le mpanatanteraka mandray ny didy samihafa dia reny zany tsy maintsy ho alefany tseny any amin'ireo le rafitra zay maefa amin'ny fampanjariana ho lalàna an'ireny le tolo-kevitra reny dia rehefa tafapetraka zany ny didy amandalàna samihafa dia miasa ny seni misy eny amin'izao fotoana izao zany ny ataontsika hoe fandehanana makany amin'ny fitsarana lam-panorenana ho an'ireo le mahita hoe tsy arako ny tokony hoe izy ny fiomanantsika amin'ny fifidianana dia rehefa ny fitsarana avy mba lalam-panorenana no milaza fa tsy arak'izay tokoa le izy dia manaraka an'izay ny voamiram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana. Safidy tsy maintsy atao ny firosoana amin'ny fifidianana loholona na ny firosoana indray amin'ny fifidianana be ny tanàna didin'ny fitsarana averina ho ifano rakotondrazaka. Tsy maintsy misafidy zany sika manoloana ny zava-misy hoe eo zany le hoe misy ireo le farim-pifidianana izay mbola tsy manana ny olom-boafidiny be ny tanàna sy mpanolontsaina zany hoe mety tsy ho afaka handray anjara amin'ny fifidianana izay ololony Madagasikara. Amin'izao fotoana izao moa dia any amin'ny fitsarana zany ny raharaha dia etsekilany indray zany ny seni amin'izao fotoana izao ihany no nikarakara ny fifidianana loholony Madagasikara tamin'ny taona 2024 ary vanim-potoana toy izao no nanatanteranay ny fifidianana dia eo zany ny seni mahita hoe tokony ho tanterahantsika zany amin'ny volana desambra toy izao mba ho vonona ireo le loholony Madagasikara zay andimy toerana rehefa tapitra ny fepito-piasany ny sénateur zay amperinasa amin'izao fotoana izao. Tsevina fa ny 6 febroary 2024 no tapitra ny fepito-piasana 5 taona an'ireo loholona voafidy tamin'ny desambra 2024. Tsy tokony ho sakana tsy hanatanterana ny fifidianana loholona ny tsy fahampiny ireo mpifidy vavety handray anjara amin'ny fifidianana loholona ho ny filoha-hevitra ny seni vaovao Benaivo Andrianaivo Merci androany. Nambara ny fampitovy lanja amin'ireo mpifidy tsy afaka mandray anjara amin'ny fifidianana tsotra, ireo mpifidy vaventy tsy afaka mandray anjara ireo raha ny nambarany. Androany no nandray ny toerana mafy filoha-hevitra ny seni azy ny administrateur civil Benaivo Andrianaivo Narcisse. Totosa io maraina io teny amin'ny fitsarana tapo ny teny anosy ny fianiana ny filoha-hevitra vaovao ary andray anjara amin'ny fivoriana voalohany eo anivon'ny seni izy ny alarobia izao. Sehivina fa ity filoha-hevitra vaovao eo anivon'ny voamiram-pifidianana ity no solo tena ny anteny miram-pirenena misolo any Thierry Rakotonarivo ary novidina ny 20 jona lasa teo. Tsara ho fantatra fa manana herintaona ny filoha-hevitra ny seni hiasana miaraka amin'ny seni amin'izao fotoana mialohan'ny fiafarany fepito-piasany ity voamiram-pifidianana amin'izao ity amin'ny volana oktobra 2024. Isan'ny fifidianana mbola miandry azy ireo ny fifidianana loholona, ny fifidianana kominaly averina ary ireo fifidianana anivon'ny faritra. Nanatrika ity fianianana teny anosy ity avokoa moa ireo mpikambana eo anivon'ny seni, ny filohan'ny RCC, ny ministry ny fitsarana ary ny solombavambahoaka sasadsasany. Tsy ampiova ny valy ny fifidianana loholona ho tanterahana amin'ny 1 desambra izao ny tsy ahafahan'ireo be ny tanàna valo ho mbola miandry ny voka-pifidianana feno eny anivon'ny fitsarana mandray anjara amin'ny latsabato ka tsy mahafeno ny isan'ireo mpifidy vavety ho ny Prime Ministre Tsay Christian. Mikesika ny fandaniana anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna aotra ray tsipika 24 izay tsy nahitana marimaritra iraisana teo anivon'ny CMP dia nambara ny Prime Ministre Tsay Christian fa nanaraka ny voalaza ny lalam-pandrenana ny nandaniany solombavambahoaka izay tompony teny farany an'ireo didy itsivolana. Manaja ny lalàna tanteraka ny fitondram-panjakana tamin'ny fandaniana ny lalàna mikasika ny fampihenana ny isan'ny loholona ho 20 ho ny Prime Ministre Tsay Christian izay nampatsiafa ny loholona ihany ho nangataka ny andefasana ireo didy itsivolana eny amin'ny anteny mera rotota mba ahazona ny fankatoavany solombavambahoaka sy ny loholona mialoha ny ampiarana azy. Iny itsivolana iny ny anteny meran-dolona ihany azadino no nangataka teo anivon'ny fitsarana avy mbola ampanorenana
fa tsy maintsy mandalo amin'ny lalàna fankatoavana. Zany hoe tsy maintsy entina aty amin'ny antenimeram-pirenena sy entina teo anivony antenimeran-tolona. Adihevitra maro mahakasika an'izany teo tanivon'ny firenena. Fa noho fanajana ny fanapan-kevitra, ny fanapahana teo anivony fisarana momba mpanorenana, dia manaiky an'izany ny fitram-panjakana. Dia nentina teo anivony antenimeran'ny pirenena sy nentina teo anivony antenimeran-tolona. Malona ny fanakiana ny antoko-panohitra sy ny firaisamonim-pirenena ny amin'ny tsy fahafenoan'ny isan'ireo mpifidy vaventy dia laza ny praiminisitra fa tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny voka-pifidianana izany. Fantatsika amin'izao fotoana izao fa ny amena ara-pahasalamana teo tsy nafantsika tonga dia nirotoroto nanao fifidianana fao be. Tsy moa dia mpifidy vaventy, zany hoe ny ben'ny tanàna sy ny membre ao anatin'ny filan-kevitry ny tanàna no mifidy. Fa raha ny fifidianana amin'ny commune sasantsasany satria efitra amborompolo mbola tsy vita ao anatin'ny 100 dia mbola misy ihany koa ny contentieux électoraux zay eo avaly eo zay mbola eo ampilatanany conseil d'état amin'izao fotoana izao, dia azo lazaina fa tsy zay no amadika ny valim-pifidianana mahakasika an'izay. Laza ihany koa ny praiminisitra Tsay Christian fa noho ny fahamehana ara-pahasalamana no tsy nahafahan'ny gouvernement tananao ny fampiatsonana ny mpifidy mialoha ka nahatonga ny daty ny fifidianana olona no faritana ao amin'ny 1 Desambra ao avy izao izay ao anatin'ny fitaovam-bavaratra. Fironana makany amin'ny didy jadona sy ny fanjakatokana ny fifehezana ny antenimeran-dolona raha nambarany jeneraly Désiré Ramakavelo. Raha mampiseho ny endriky ny fifandanjakery amin'ny antenimeram-pirenena ny firafitry ny antenimeran-dolona any amin'ny firenena mandala ny demokrasia dia narafitry ny mpitondra ho mpanara-drenirano kosa ny antenimeran-dolona teto Madagasikara hatramin'ny nametrahana azy tamin'ny fitondrany amiraly Didier Ratsiraka tamin'ny taona 2002. Hita ho mirona amin'ny fametrahana ny fanjakana tsy refesy mandidy io ny mpitondra amin'izao hoy Arnay Vora Samuel. Tozy Rabefatra eo amin'ny sary ny Lantora Samuelson. Teo amin'ny fotoana nisian'ny fiovan'ny fitantanana ny firenena ihany no nahitana olona maro anisa tsy miaradia amin'ny mpitondram-panatanteraka. Dia tamin'ny 2002 rehefa nandray ny fahefana ny filoha Marc Ravalomanana ka mbola Arema no maro anisa tamin'ireo olona sy tamin'izao 2022 nandraisa ny filoha Andry Rajoelina ny fitantanana ny firenena ka mbola ny HVM no maro anisa amin'ireo olona. Tamin'ireo fotoana roa ireo nefa dia ny anala avy hatrany ireo olona tsy mitovy loko politika amin'ny foana no hiazakazahany filoha izay mandray ny fahefana. Isan'ny fomba iray iroson'ny mpitondra any amin'ny jadona ny fifehezana io androm-panjakana ambony mpanao lalàna io toy ny nisy amin'izao fotoana izao hoy ny jeneraly Désiré Ramakavelo mpahay tantara sy mpandinika raharaham-pirenena. Eo amin'ny ataontsika indrindra tany républicaine ary ndreza tetao hoe miaina ny atao hoe démocratie tsy maintsy misy ny fifandanjam-pahefana. Tsy maintsy misy ary antony anankiray isiny hoe androm-panjakana anankiroa mpanao lalàna mba isiny izay fifandanjana izay. Fa raha vao tonga dia ataony hoe mitovy hevitra daholo ny andaniny sy ny ankilany dia azagaga ianao raha lasa makany amin'ny didy jadona. Zay zavatra aloha dia zavatra isy. Irakiraky ny fitondram-panjakana sy isan'ny antenimeran-dolona amin'izao fampianana ny isan'ny olona ho 20 izao. Hoy kosa i Arnay Vora Samuel, mpikambana tao amin'ny CST tamin'ny fotoana ny tetezamita nanomboka ny taona 2022 hatramin'ny 2022. Tokony ahasolo tena marina ny akolafika rehetra manontolo sy ny akolafin'olona misy amin'ny faritra rehetra manontolo izany Sénat izany. Raha voahenanao ny isan'ny Sénat io amin'ny fandehanana rehetra manontolo dia lasa conseil normal irakiraka fitondram-panjakana zany anaovana ny garazin'ny olona zay heverina fa azo bakiona fotsiny sisa le Sénat ary zay iny afarany io resaka 20 isa tiany fitondram-panjakana tsy namany atao io. Nosokajiana olon-kendry na sage ihany koa ny olona amin'ny mahampananatra sy manoro lalana ny fitondram-panjakana azy. Izany no tsy ahitana taratra ny asany mihoatra noho ireo sombam-bahoaka hoy Arnay Vora Samuel. Tsy ahitana taratra ny asan'ny Sénat manoloana ny Assemblée nationale dia tsotra le lalàna milaza fa masy mandidy farany ny Assemblée nationale dia sahala hoe miasa be izy. Ary ny Sénat
am'izay izy resaka hoe manelanelana malosana sy namana zay de tsy misy hita tsy hita maso loatra zay ny zany tsy anjara ny mandeha manoatra ny député mampitombo asa sy ny namany hoe andeha hanamboatra lalana ikarakara fanadiova-tanàna sy namana satria manao lalàna anao ndraikitra zay de zay sala mitsy atazamana azy kokoa. Fitondrana voafidim-bahoaka 3 sy tetezamita iray no nankatoa ny fametrahana ny fitohizan-draharaha ny antenimierandolona teto Madagasikara. Tao anatin'ny Repoblika fahatelo dia ny amiraly Dideratsiraka no nahatafapetraka ny antenimierandolona voalohany tamin'ny taona 2002. Nanoho ny fametrahana ny antenimierandolona i Marc Ravalomanana. Ny CST na ny filan-kevitra ambony tetezamita no napetraka ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina teo anelanela ny taona 2002 sy 2012. Namerina ny fametrahana ny antenimierandolona kosa i Rajoelina Mampiana tamin'ny 2012 sy 2002. L'invité du jour spécial eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'ny sivora latsaka fa efany alina ivaniana n'Andriamatoa filohan'ny antenimierandolona no sady mpandrinda nasional ny antoko hery vaovao an'ny Madagasikara Andriamatoa Rivo Rakotovao iresaresaka mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Aza tonoina ary l'invité du jour spécial ny zoma faharaiky amby folo ny volana Septambra taona 2020 amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara sy ny onjapeo Real 94 FM ary mivantana amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara. Anasananao ary anaraka izany. Ny famerenana ny fandaharana l'invité du jour spécial ny vahinianana Andriamatoa Rivo Rakotovao teto amin'ny Real TV Madagasikara no arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ho an'ity androany ity. Fahotoizantsika izay fampahalalam-baovao izay midika ho fiverenan-dalana amin'ny fametrahana ny fitsarana manakaiky vahoaka ny fivangongony ny fahefany eo ampelantanan'ny PAK amin'izao ka tsy maintsy asiana fanotsiana ho ny solom-bavim-bahoaka Idéal 100 izay topokevitra tamin'ny tolo-dalàna nanovany andininy sasantsasany tamin'ny lalàna mifehy PAK. Nambarany ihany koa fa mety hitarika amin'ny fampiasana ny lalàna ho fitaovana anenjehana ny fahavalo politika ny fitazonana ny fanagiazana ny fananana alohan'ny fivoahany didim-pitsarana manameloka ny olona iray izay enjehany fitsarana. Laza ho tsy hemitra amin'ity tolo-dalàna natolony ity moa ny solom-bavim-bahoaka Idéal 100. Horantsika ny fampitinana ny faneho-kevitra nentin'ny solom-bavim-bahoaka Idéal 100 tao amin'ny fandaharana l'invité du jour manokana ny zoma fahavalo ambin'ny folo ny volana Septambra 2020. Ny mpitsara eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAK mihitsy no miady amin'ny azahoan'izy ireo fahefana miopapana eo ampelantanany ho ny solom-bavim-bahoaka Idéal 100 raha ny vahiny tao amin'ny fandaharana l'invité du jour ny zoma 20 Septambra. Fanaovana tsinotsina ny mpitsara any amin'ny faritra ny fanesorana ny fahefana tokony ifambizarana amin'ny rafi-pitsarana amin'ny faritra ho ity mpitsara sady filohan'ny voamerana lalàna eo anivon'ny antenimieram-pirenena ity. Satria fatatsika fa misy an'le hoe raha vao misy vola miodikodina ao amina resaka raharaha anankiray ka misy vola miodikodina mihoatra ny 50 tapitrisa dia izay no anamafisana fa tokony ny PAK no mitsara an'izay fa tsy le fitsarana mahazatra. Wazavaiko ny antony hoe tsy tokony hidirany oatra zany ny fanomezana fahefana ny PAK satria ohatra nefa mahatailaza hoe raha vao misy 50 tapitrisa mihoatra ve zany dia tonga dia kolikoly ny ao anatiny na raha 50 tapitrisa mihoatra ve zany dia tsy zakan'le mpitsara mahazatra no mitsara an'izany raharaha zany fa tsy tafiditra anatin'ny ina moa zany ny kajikajy ny fahaizany tsy voakontiny akory zany vola zany manana fahasarotana ny mpitsara mahazatra no esorina aminy zany fahefana zany. Inona ny olana raha ohatra ka hoe tazomina any amin'ny fitsarana mahazatra ihany ny fadikan-dalàna mihoatra ny 50 tapitrisa sa ve tsy mendrika ny tsy zakan'ny diplôman'ireo mpitsara any amin'ny faritra any amin'ny distrikany zany 50 tapitrisa zany fa ireo mpitsara vitsivitsy aty amin'ny PAK no hany afaka manana fahefana manana fahaizana tapitrohatra ny andinika n'izany raharaha zany. Amiko zany dia hoe tena ny asan'ny fitsarana no verezina, tena ny mpitsara ao anatin'ny tontolo ny asany no salamy hoe tenenina amin'ny fomba tsotra hoe tsy zakanareo
zany chiffre 10 tapitrisa ariary zany fa aleo asiana sokajina fitsarana na mpitsarafa fa efa na inona loatra sy fahaizana sy mpamirapiratana inona loatra no ananany zany any ampaky zany de hoe hosotomina ny fahefana efa mipetraka any de hoetra ty zay tepoka zany amiko tonga de hoe iezaka haka fahefana ave zany ny tanjona sa le ady amin'ny kolikoly. Mikasika ny fanitsinana nentina mikasika ny fanagiazana ny fananan'olona mialohan'ny ivoan'ny didim-panjakana na ny confiscation avant condamnation dia ity solotena ny antenimera-pirenena eo anivon'ny HCJ ity no manay ny tenany fa ho lasa fitaovana anaovana valifaty politika ity andinin-dalàna ity raha toa ka tsy esorina ao anatin'ny lalàna mifeny pak. Fanafoanana an'ilay fahefana mankadiry nomenan'ny pak hanao fanagejana mialohana fisina didim-pitsarana manasa azy. Zany hoe tsy ho azo atao velively ny fanagejana entan'olona raha tsy misy didy mivoaka aloha. Raha tsy meloka izy. Raha tsy meloka izy ary marina tokoa fa ty misy harena azo tamin'ny tsiaradrariny. Fa tsy hoe misy akitondrotondro-molotra, olona tsy mifankaty na mpifahavalo ara-politika dia miromoroana zavatra eo dia aorina ny harenan'olona anankiray. Zany zany a dia zavatra anankiray tena ny antony tokony hanafoanana anio resaka hoe fanagiazana mialohana fisina didim-pitsarana eo. Tanao le confiscation fanagiazana alohan'ny fisina didim-pitsarana. Mpandraharaha iny nge tena mesure anti-économique zany hoe tena tsy fahavalony resaka fiharina zay nilazako azy hoe eritrereto moa zany ty misy olona manana fiara manana trano be dehibe manana sambo manana iny de hoe tsy tiako fotsiny fa mety hoe tsy mpifanandrina raha politika amiko fotsiny de tsy mety hoe zany eto amin'ny toerana ampiasaiko ny paka alefa ny resaka sezisy ny andry ataovy ranga ataovy maivoka ny mampatahotra amin'io so de io no atao le lazaiko anao teo hanimbana mpandraharaha hanenjehana adversaire politika raharapitso so de io zavatra io androany ihany matakatra an'le izy fa rehefa tsy takatra androany io rapitso am'izay zany vao misy voa maivoka zay tsika vao tonga saina hoe ty lalànantsika mihitsy ny olana. Nilaza ny tsy emotra amin'ity tolo-dalàna natolon'ity mo ny solomam-bahoaka Idéal Son. Nisy tokoa ny fiantsona tamin'ny asam-bomera an'ireo mpikambana ao amin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly nandritra ny fandiniana ny tolo-dalàna fanitsinana ny lalàna momba ny pak ho ny solomam-bahoaka Idéal Son. Tsy nolanina antsokosoka akory ity lalàna ity raha nambarany ary ny zony feno amin'ny mahasolom-bahoaka azy ny manolotra tolo-dalàna fa tsy voatery mihera sy mifampiresaka mialoha amin'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly izy raha nambarany mbola andalo eny anivony anteny mirandolona moa ity tolo-dalàna ity amin'ny volana oktobra ny antsiprian'izay ary. Ny alarobia 2 Jolay no nolanina ireo solomam-bahoaka ny tolo-dalàna fanitsinana ny lalàna mifeny pak natolotry ny solomam-bahoaka Idéal Son. Izany hoe 2 andro mialohan'ny farana ny fivorena ara-potoana ny antenimera-pirenena izay nanomboka ny talata 12 Mey ary ny farana ny zoma 3 Jolay. Isan'ny nanaovan'ireo tompona andraikitra ao amin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly na ny saky fanakianana ny ambaran'izy ireo fa famehana sy tsy fahafantarana ny fandaniana io tolo-dalàna io. Io tolo-dalàna io moa tampoka be izy io efa saika hifarana ny session parlementaire tamin'ny volana jiona sy jolay teo ka tampoka taminay izy io zay zany tsy nahita ny tao anatiny ary ny angavy ny mpitondra ny antemera-doolona hoe aloha mbola tsy laniny io la tolo-dalàna io fa aloha le izy resahantsika miaraka rahantsika manatsara hatrany ny lalàna misy eto amin'ny tany ny firenena. Nanambara kosa ny solomam-bahoaka Idéal Son fa nisy tokoa ny fiantsona ny mpikambana amin'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly nandritra ny asam-bomera natao teo anivon'ny antenimera-pirenena. Tamin'ny fotoana nanaovana asam-bomera ny tolo-dalàna ity dia izany no nanolotra azy natsona ny solotenan'ny Bianco, ny solotenan'ny CSI, ny solotenan'ny PAC, ny ministèran'ny fitsarana maro be ireo rafitra zay vao antso tamin'ny fotoana io ary vao solotena tao daholo ny rafitra ao anatin'le hoe tontolo miady amin'ny kolikoly. Manoloana ny filazan'ireo avy amin'ny saky ny tokony nisy ny fifampiresahana mialohan'ny ny nandefasana ny tolo-dalàna teny amin'ny antenimera-pirenena dia namaly ny solomam-bahoaka Idéal Son fa manana zo feno hanolotra tolo-dalàna izy amin'ny mahasolomam-bahoaka azy. Zo tena feno tanteraka amin'ny mahasolomam-bahoaka
ary amin'ny maha solotena ny vahoaka ny tena no manao zany tolo-dalàna zany. Tsy hoe fahefanana angalarina fa tena nampindramin'ny vahoakanay zany a, ary tena nampanetretena no nanaovanay an'izany tolo-dalàna zany a, ary ihany koa fahatsapana hoe mpitsara ny tena, malala tsara koa, sary-piaro amin'io asa zay ataoko hoe tany no namola volana ny tena aloha. Azoko lazaina efa traika efa sahady a no miainako ny zay 10 taona nampitsara izay a, tao miaina tao anatin'ny fitsarana, tao miaina ao anatin'ny syndicat, ary tao miaina ivela ny fitsarana fa tsy nahala ivelively amin'ny mampitsara azy sy ny toe-tsaina mampitsara. Amin'ny fivoriana ara-potoan'ny parlemanta amin'ny volana oktobra izao no andalo fandiniana sy fandaniana eo anivon'ny antenimiran-dolona ity tolo-dalàna natotry ny solomam-bahoaka idéalson ity. Mpianatra manodidina ny 70 mipetraka amin'ny tranon'ny mpianatra eny Activez no tsy manan-kialofana intsony taorian'ny tranon'izy ireo may ny aliny sabotsy tokony tamin'ny 1 sasany alina. Mipetraka vonjimaiky eo amin'ny trano natokana ho an'ny mpianatra vehivavy aloha ireo mpianatra ireo, saingy mbola eo amin'ny toerana nisy ny tranon'izy ireo ihany kosa no manao ny sakafo noho ny tranon'ny findrana izay tsy afaka anaovana sakafo. Tsy nisy noraisina fa may tao anatin'ny hain-trano avokoa na ny fitaovam-pianaran'ireo mpianatra azy. Malala Rakotiny Raingy eo amin'ny sariny Daniel Efa. Ny famonjena ny famonoana ny afo teny amin'ny tranon'ny mpianatra teny Activez ny sabotsy alina lasa teo. Naharitra adiny 4 vao voafeny afo. Sakafo tavela tao amin'ny trano iray nirehatra no nahatonga ny afo ireo mpianatra. Entana vitsy sisa no voangon'ny mpianatra tamin'izany. Misy bloc may eo manodididina ny 13 porte eo ny ety amin'ny bloc ety. Tao amin'ny porte numéro 8 araka ny anona teo no nafantarina tao ny source-ny afo. Ohatry hoe resaka hoe nahandro dia tavela teo ny teo mifatana le izy. Zay moa zany na teo amin'ny 1 sasany teo zay ny tahitra nahenao le toka dia niezaka namoaka an'izay entana izay vaovao. Teo amin'ny atsasatsasany teo zany ny tavaboaka fa farafara sy latabatra zao tavela ao daholo. Mbola hita teny an-toerana avokoa ireo entana sisa tsy may. Tsy mbola misy ny toerana teny hipetrahana ho ireo mpianatra, fa vonjimaiky ihany no nomena azy ireo ahafahana matory amin'ny alina. Ny fanaovana sakafo kosa mbola tsy maintsy natao teo amin'ny tranon'izy ireo may, tokony nisy ny fanamboarana ny trano ho ireo mpianatra. Le fagnamboarana le trano zegny tegna tiany angatagna satria zay ebakany mijanona amin'ny cité rose or zay ke ka hianatra samy manahiragna be hoe vezivezy ao nefa zay olo maro zay zegny tsy omby zay feko en plus ny maro be zegny fitaovagna ny resaka fianaragna tavela ao cahier document maro be karaha nenay zay vao afaka baky dia relevé de notes jiaby fiche jiaby tavela ao messenger tomboany afo zegny mety izy zegny tsy fa court circuit fa le tegna natonga azy tsy araka anay satria tamin'ilay tragno nisy azy natomboany tsisy olo fa tambadikanazy tao nisy olo na iolo tao zegny tsy taitra izy tsy tonga saigny ka tsy efa misy may tapany farafaranazy. Sarotra ny nifeny afo nateo azy ny mpamonjy vona ho ireo mpianatra. Efa nihitatra ary niredareda mantsy ny afo nandritry ny fahatongavan'izy ireo. Tonga teny an-toerana ihany koa azy ny polisy pirenena miala ny sabotsy io nisahana ny fandriampahalemana. Fa kila tsy nisy noraisina intsony ny entana rehetra tamin'ny trano misy 510 mahita ho mangarano toamasina androany atoandro. Mety nisy ny fatana tao anatin'ny trano ka io no nihitatra nitarika ny firehetana ho ny mpamonjy vona. Olona miompy akofakana nofo mantsy ny tompon'ny trano iray izay may ary ilana afo matetika hanafanana ireo akoho. Tsy nisy olona rahateo tao amin'ny trano nitrangany ny firehetana ho ireo olona izay nanatry maso teny an-toerana. Sokajiana ho mahery vaika ety aitrano nitranga tao Toamasina ity raha nitatry ny mpamonjy vona. Elide Rosa, Real TV Toamasina. Entana efa maika ilan'ny afo no novantan'ny tompotrano ny antoandro teo tao mangarany Toamasina. Fotoana fohy monja no nivadiany ny fitaovana an-tapitrisany maro ho lavenina ho ireo ny aramboina. Daholo lamba jiaby tao tele raha jiaby tao may daholo kely foana vovora tao. Raha za manokana manko za mipetraka tao dia za manokana ny tompontrano koa zay. Dia io ny tranonay dia le vadikely tsy tavela aminazy.
Teo totoandro zay jineny télé zany sady meno meno radio de hoe tapaka jiro kay le jiro zany tsy le jiro tapaka fa ny disonko télécompteur de hoe may ohatsy valako misy trano may eo ambadika eo fa nilana teo foana enezaka namonjy efa tsy avitra le avy io sisy ireo mikoditra anay tavela zao tsisy trony fa tsy fantatra hoa fa tsisy olona tao ambadika le trano mitsiriko iny amba le zavatra rehefa nirehitra ny afo niezaka namonjy ireo entana ireo mpiray vodirindrina izay nahita ny firehetana tsy voafehy nefa ny afo izy ireo na ny fandrimbona ny mponina aza noho ny tsy fisian'ny rano namonjena izany ny alohany natongavany ny mpamonjy voiny ny olona ao ambadika izany no nindohan'ny afo satria le trano zany a nidiny zareo le trano fa poulet de chair zareo a de niezaka ihany namohan'le trano de mitatra moa le afo araky ny ana de netraika am'izao fahitantsika azy zao fa de tsisy niraisina zany a ny fianakaviana eo amin'ny trano asa reo na 5 ya eo amin'ny trano 5 eo zany zay a mitrarany de tsisy niraisina tsony mihitsy na ny fanamiana na ny baiboly na ny atotataratasy na nina fa de zao hitanareo zao fotsiny zany a ny misy any menakavy nilaza kosa ny mpamonjy voina tonga tena toerana fa everina ho efa niainga tamin'ny fatana mirehitra tao an-trandro no nahatonga ny fahamaizana nisy orinasa manana fantsona famatsian-drano teny amin'ity fokotany ity izay nangatahana rano saingy tsy afaka ny namonjy hoy ny lehibeny ny mpamonjy voina fiara telo tonga taty ary tsy afena fa tena enjana ary tena enjana le firehe tamin'ny afo fa ito de misony de mitorateny manokana fisaorana ho an'ny fokon'olona sy zay manodidina eto fa tena nanampy tokoa zareo tamin'ny famonoana le afo zany ny tôbila tonga teto feno rano dao le tôbila telo de nivoaka ny rano a nampiasaina ny rano a taty afara amizay a dia hoe misy bouche d'incendie tonga tao moa vatatenako manokana mihitsy ny tonga tao amin'ny lehibe le sampana tao de tsy afaka mamoaka rano fa mbola miandry baiko avy any Antananarivo ity aintrano ity izay sokajina ho tena mahery vaika tao automasina raha nitatitry ny mpamonjy voina toerana akaiky tobina santsy raha teo no nirehitra androany trangana haintrano fahaefatra tao arian'ny tao verery tomasina ny 4 ny volana septambra lasa teo ity niseho androany ity eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray nananosarotra ny fiatrena ny fampironan-dahatsoratra ho an'ny taranja malagasy izay nanokafana ny adina BEPC androany hoy ireo mpiadina nisy tamin'ireo mpiadina aza no nilaza fa tsy nahavita namaly hatramin'ny faran'ny fantaniana tamin'ity taranja ity noho ny fahatarana no tena nampikorotan-tsaina hoy ireo mpiadina ireo voalohany hatramin'izay nisy ny fanadina-panjakana androany no tsy azo nidirana ireo fohy be mpanadinana tsy nisy afa-tsy ireo mpiadina voasava no nahady niditra androany moa nanomboka ny fanadinana BEPC ary tsy hifarana raha tsy ny alakamisy maraina niatrika izany avokoa hatramin'ireo avy any Toamasina malala rakotiny Rainy sy Daniel Afa miaraka amin'ny Elideros Real TV Toamasina no mitondra ny antsiprian'izay vaovao izay tsy nisy nahazo niditra fa tsy maintsy losavaina teo ambavahady toy izao avokoa ireo mpiadina niatrika ny BEPC androany ny taratasy fiantsona no pirofo nomena tamin'izany na ireo mpiambina ny fanadinana aza tsy maintsy miandry ny fiantsonanarana vao niditra ny fohy be mpanadinana hatramin'ireo ray aman-dreny nitangorona teo ambavahady niandry ny fidiran'ireo zana an-tanana tefitrano fanadinana iriantsoa mpiadina marary no tsy maintsy naterina tany amin'ny efitrano mpanadinana raha anao manokana dia nanana tombe dehibe dia efa vonina tsara afaka nianatra dia efa vonina tsara no ny examen tsy misy aloha tsy misy matiera atahorako aloha amin'ity examen ity ny taranja malagasy no natrehan'ireo mpiadina ny maraina teo raha toka ny siantsa ny tolakandro vao nivoaka ny trano fanadinana ny mpiadina nambaran'izy ireo fa sarotra ny taranja natrehana ny maraina fiany vato any zay dia tena nanahirana be ny amboteiazy fa tena tsy maintsy niezaka ny ala aloha tany an-trano mihitsy zany manana tena za zany tena efa niezaka namerimberina ihany ako ny taloha azy zay fa mbola malagasy tao eny azo lasaina mora ihany satria malagasy isan'ny matera tena tiako sady mba mahita rirany ako amin'ilay izy
zavatra le resaka siantifika reny zany tena atahorako resaka famerenana namerina ihany fa matahotra ihany sady mora ny sary jeu ihany le no famorona datsoatra tsy vita le izy fa tapitra le somary tara mihitsy zay vao nanombo tamin'ny valo tsy haiko. Niatrika ny BEPC niaraka androany moa ireo mpiadina rehetra manerana ny Madagasikara. Tao anatin'izany ny tany Toamasina, ankoatra ny BEPC anefa, niatrika ny BEP na ny brevet d'études professionnelles ihany koa ny mpiadina tao Toamasina. Zakasy tokoa no nanomboka ny examen brevet d'études professionnelles. Mianatra mandritra ny telo taona ny mpianatra aorianan'ny BEPC dia manala ny fanadilana afana miasa zany izy io. Misy centre anaky efatra eto amin'ny faritra Atsinanana, ny lycée technique ny Toamasina, ny CFP Toamasina, ny LTP Vatomandry ary ny LTP Manoro. Ny LTP Manoro zany no niampy tamin'ny taona tia satria efa telo taona sokafana moa zany izy ireo zay mahatonga hoe anaky efatra amin'ny taona tia ny centre manao an'izay brevet d'études professionnelles. 5,703 hetsy ny isan'ireo mpiadina manerana ny Madagasikara amin'ny fanadinana BEPC ity. Ho an'ny rahampitso ny taranja matematika sy ny frantsay no hatrehan'ny mpiadina, raha toka ny taranja tantara sy geografia ary ny fizika ho an'ny alarobia ary ny taranja anglais kosa no andro farany ny alakamisy maraina. 5,720 amin'ny 20 ny isa ambony indrindra azon'ny mpiadina avy any Toamasina tamin'ny fanadinana CEPE teo. Nahitana fiakarana iray faingo 220 isanjato mihoatra ny tamin'ny taondasa ihany koa ny tahapahafahana CEPE tany an-toerana tamin'ity taom-pianarana ity 420 faingo 5,70 isanjato mantsy io tahapahafahana io raha toka 3,20 faingo 4,30 isanjato tamin'ny herintaona. Omaly atoandro no nivoaka ny valim-panadinana ho an'ny Toamasina voalohany. Elideros Real TV Toamasina. Afaliana no hitan'ny soratra teny amin'ny endrika ireo ankizy afa-panadinana tao Toamasina voalohany androany. Tsy andrela hoy izy ireo fa hifantoka avy hatrany amin'ny fidirana eny amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Nampana talohan'ny fanadinana ny tsy fahampian'ny fianaran'ny sekoly ho ireo ray aman-dreny saingy nisy ny ezaka nataon'ny mpianatra na ahafahan'ny fanadinana. Tsy nanadiso fanantenana ny ray aman-dreny zany izy fa afaka soma tsara tena nitebiteby fatotra mihitsy na dia izy zao zay fa impirina ny tany anao hoe ahoana tsy mety hita le izy tamin'ny minitra farany efa hita ihany le anarany dia faly. Napetraka ho 7 amin'ny 20 ny salanisa na ahafahana fanadinana ho an'ireo mpianatra ao Toamasina voalohany ka ny isa 12 sy 9 ireo afaka CEPE. 4,20 faingo 5,70 isanjato ny tahapahafahana raha toka 3,20 faingo 4,30 isanjato tamin'ny taondasa. Voatazona ny note farany tsara indrindra tamin'ny herintaona. Zany hoe 7,20 faingo 20 amin'ny 20 no meilleure moyenne na ny lauréat tamin'ny taona lasa dia mbola voatazona dia teo azy ny confinement dia mbola 19,80 sur 20 ny lauréat teto tamin'ny taonany Toamasina. Dia ny vice lauréat ny faharoa moa zany dia 19,70 sur 20 ary ny fahatelo sy ny fahaefatra jusqu'à faharoa-mbinifolo dia nybateny sans chef d'étude. Izay midika fa hoe ny moyenne de 19 miakatra dia mbola marobe ny ankizy nahazo 7,20 amin'ny 20. Saika tonga niaraka tamin'ny ray aman-dreny teny amin'ny fobe-panadinana telo tao Toamasina ireo mpianatra nanala fanadinana CEPE nijery ny valim-panadinana. Amin'ireo sidina avy any ivelany ny seranam-piaramanidina ny Toamasina, Tolaniaro, Toliara ary Antsiranana manomboka amin'ny 7 oktobra izao raha ny fanapahan-kevitra ho an'ny 5,10 andro manaraka anohizana ny ameana ara-pahasalamana nambarany Premier Ministre Christian tao amin'ny haino amanjerim-panjakana. Ampitomboana ho 100 ihany koa ireo olona afaka miangona amin'ny toerana iray raha nambarany Premier Ministre. Miantsikitry amin'izay. Misokatra manomboka amina sabotsy fa 20 ny volana septambra ho avy zao nizotra mampitohy ny Antananarivo amin'ny Antsiranana ary mampitohy ihany koa Antananarivo amin'ny Sambava dia isokatra tokoa
amin'ny sidiny avy any ivelany inosy be manomboka amin'ny voalohan'ny volana oktobra ho avy zao fa namafisina ihany makasika an'izay dia sokafina miandanina ihany koa reo aéroport hafa any amin'ny faritra mandray sidina avy any ivelany ka ny sidina ato anatin'ny faritra ny ranomasimbe indiana no anomboana azy toy izao ny lamina apetraka isokatra amin'ny sidina avy any amin'ny nosy manodidina ny aéroport ao Atsiranana, Toamasina, Toalagnaro ary Toliara manomboka amin'ny faha 7 ny volana oktobra ho avy zao afaka miasa manomboka izao re mpitatitra olona an-dranomasina sy an-dranomamy. Nampitomboana ho 200 kosa ireo olona raisina amin'ny toeram-panaovana lanonana sy ny fiangonana ho ny Praiministra. Afaka misokatra hatramin'ny 1.20 ora alina saingy tsy mihoatra ny 200 ny olona arakaraka ny toerany fandraisan'olona. Ny boîte de nuit na ny toerana fandizana kosa nefa dia mbola tsy afaka misokatra noho ny fampikasoana akaiky manamora ny findran'ny aretina. Olona 9 no namony ainy tao anatin'ny 27 ora noho ny tsy mikaretina coronavirus raha ny tatra nataony fobe-pibaikona misana ny ady amin'ny coronavirus. 17 kosa ireo olona vaovao nitondra ny tsy mikaretina ho an'ny omaly alahady sy androany alatsinainy. Fitiliana 5 sy 700 no nahitana ireo marary ireo. Olona 12 ihany koa no sitrana tao anatin'izay 2 andro izay. Mbola misy olona 20 marary mafy amin'izao ka eto Analamanga ny 410 amin'izy ireo. Ny antsipitrian'izay ihany koa ary. 20 no isan'ny tranga vaovao, 70 no sitrana Somatsara, 2 no lavon'ny valanaretina Covid-19, ny enana-kenina ho isika ireo forme grave ary ny ena 20 isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ankehitriny manerana Madagasikara. 250 sy 700 no isan'ny fitiliana natao. Ny 730 sy 700 amin'ireo 250 sy 700 fitiliana vita zany dia PCR avokoa dia 20 ny chaine expert. Ny isa 450 sy 700 kosa ireo fitiliana vita ny alahady teo ka nahitana marary vaovao ny isa 330. 330 ny tranga vaovao tondra ny tsy mikaretina coronavirus, 40 kosa no sitrana Somatsara, 4 no matin'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara atao anatin'ny 7 ora farany izay. Miampy 30 zany ireo olona mbola raisina tanana ary ny ena 250 kosa ny forme grave na le hoe tranga maneho fahasarotana. 700 no isan'ny fitiliana natao. 50 sy 300 ao anatin'ireo fitiliana 700 ireo dia fitiliana amin'ny alalan'ilay teknika PCR avokoa ary ny 30 dia amin'ny alalan'ilay teknika chaine expert no nanaovana izany. Nodimandry teo amin'ny 2 taona ny androany irakoto mahafadraona Alphonse na fantatra amin'ny anarana mahapanakanto raha mahafadraony. Rosi Marie, Rosi Marie, Iza tsy mahay ny Rosemary? Hira izay tsy afaka ambava na ho an'ny ankizy na ny nahazo taona. Ny hira amin'ny gadony taona 80 sy 70 rahateo no nanamarika ny raha mahafadraona. Ankoatra ny mahapanakanto sy ny mahampanetana fandaharana azy, isan'ny manandratra ny kolontsaina malagasy tany amin'ny firenena ivelany ihany koa i raha mahafadraona fony ny fahavelony. Ny fietsehan'ny aretim-po no nahafaty azy hoy ireo fianakaviany. 5 andro no narary ary nentina niditra hopitaly raha mahafadraona izao ndao sy ny fahafatesana izao. Ho alevina izao arivo izao ihany raha mahafadraona raha ny vaovao voaray. Imbeny Real TV Madagasikara sy ny Real 94 FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ity mpanakanto ity.
Fanomezana mpandarana fake news ary news kosa indray. Voalaza amin'ny publication iray tao anatin'ny pejy mpamoaka vaovao. 2 andro lasa izay fanorarany filoham-pirenena Amerikanina tsy ho azo amoahana zavatra intsony ilay tambajotra malaza TikTok any Etazonia any. Ity tambajotra ity nefa izay nasarika mpikirakira maro na vao fotoana fohy azany misy azy any ka niteraka adevitra indray hoe tena zava-marina ve sa noforonina indray. Inona ary ny tena marina? Arahoary. Mise à jour na téléchargement any États-Unis intsony TikTok manomboka ny 20 septambra. Izay ny fanapahan-kevitry Donald Trump satria nampangainy ny fanjakana Amerikana ho pitsikilo sy manangona totam-baovao mikasika ny Amerikana ny tambazotra sinoa tahaka ny TikTok. Tsy izy irery raha teo no voa tahaka izao fa io WeChat koa. Mangotraka ny ady mangatsiaka eo amin'ny États-Unis sy Chine. Io no lahatsoratra navoaka nyity vondrona iray ity. Niteraka resabe izany ary eto Madagasikara ihany koa izay betsaka mpampiasa azy ka ateo ireo nanontany fa ny TikTok eny tena mamota leta tao anatin'ny olona dia ahafahany milaza fa pampime izy nefa tsy dia izay akory. Nanany ihany aza nametraka ny sariny zanaky ny filoham-pirenena mihitsy fa io tovovavy io mbola mampiasa TikTok. Neto Madagasikara sisa no andrasana ametra izany ho izy ireo. Efa nisa 437 izy ireo nanao j'aime tamin'izany, 420 ireo nametraka commentaire ary 330 ireo nizara izany. Rehefa natao ny fanadadiana momba azy ity dia fantatra fa tena nandrara ny fampiasana azy io mihitsy ny filoham-pirenena Amerikanina 3 andro lasa izay. Omaly kosa nefa niova hevitra tampoka i Donald Trump mikasika ny TikTok izay nasain'ny fanjakana Amerikana natsara satria fanaraka amin'ny orinasa Oracle sy Walmart ity TikTok ity fa manana herinandro indray izy ireo ahafahany mifanaraka ary nekeny Donald Trump fividianana ny ampahany sy ny fiara-miasa amin'ny TikTok ataon'ireo orinasa Amerikana roa ireo. Real News no izany ity vaovao ity. Hiditra amin'ny pejy zoka kosa isika. Fiantsona maiky ny mpitatana ny orinasa SSL dia miantso antsika mpiasa rehetra ho tonga amin'ny fivoriam-be ny talata 12 septambra 2024 amin'ny 10 maraina ao amin'ny magro beoririka. Ijoro isika iary ny asantsika sy ny fiariana ho ny tompon'andraikitra. Avena ihany fiantsona maiky ny mpitatana ny orinasa SSL dia miantso antsika mpiasa rehetra ho tonga amin'ny fivoriam-be ny talata 12 septambra 2024 amin'ny 10 maraina ao amin'ny magro beoririka. Ijoro isika iary ny asantsika sy ny fiariana ho ny mpiandraikitra ny AAA. Dia izay pejy doka izay ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity anaity. Isaorantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ary isaorana ihany koa ny FNF Chaine ny lafy na mpiakanjo sy ny Elion Beauté eny andoharany fotsiny anao ny taovolo sy ny tarehy. Mandratafa ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45. Since famine, ufanoana ni repiasa msia cha simiankan.